Ireo lohatenim-baovaontsika amin'ity alakamisy 20 marsa 2022 ity. Ministera telopolo no mandrafitra ny gouvernementa vaovao tarihan'ny Premier Ministre Mamitina Rajaonarison tsy andefitra amin'ny kolikoly ary anao lara-pameana ny sosialim-bahoaka. Ny famitinika momba ireo tetikasa sy fiara-miasa samihafa ho atao tsy ho ela ny ORTM sy ireo mpiara-miombonantoka sinoa ny tsidika ny fototra-afitrasa sy ny fitaovana teto anivon'ny haino manjerim-panjakana izy ireo. Naemitra hatramin'ny 10 aprily ny fahafahan'ny mpanao gazety tsy ankanavaka mandray anjara amin'ilay fifananana fanadihadiana mendrika momba ny vaksiny miaraka amin'ny UNICEF, ny Ministeran'ny Serasera sy ny Kolotsaina ary ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Manolotra ny araba tompo-klasy tompo-vavy manasantsika rehetra ary anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany nianokafantsika azy manatanteraka fitsidiana ofisialy any Guinée Équatoriale ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny colonel Randrianirina Bikael amin'izao fotoana izao. Ny tolakandro teo izy no ny giado natao Malabo renivohitra ara-panjakana ny Repoblika ny Guinée Équatoriale no raisin'ny filoha Equatoguinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasongo avy hatrany izy teny am-patongavana ary niaona tao amin'ny lapam-panjakana any an-toerana ny rotonta fitsidiana ofisialy sady stratégique ho an'i Madagasikara sy Guinée Équatoriale ny fionana eo amin'ireto filoha rotonta ireto izay ny fantoka zato isan-jato amin'ny fiara-miasa na ny ara-diplomatika io na ny ara-toekarena indrindra moa fa ny ara-barotra. Any Guinée Équatoriale ihany koa amin'izao fotoana izao miaradia amin'ny filohan'ny fanavaozana ny mpanao gazety ny televiziona malagasy Baby Stéphane. Fitsidiana ofisialy fifanomezam-boninahitra ara-diplomatika ny fionan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny colonel Randrianirina Bikael sy ny filohan'ny Guinée Équatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasongo mifantoka zato isan-jato amin'ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotota ny fionana. Eo ny lafiny diplomatika izay vao isy ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotota izay mifanandrify amin'ny politika ny fanavaozana izay mivohy fisokafana sy fiara-miasa amin'izay firenena rehetra mitovy vina na azoany Madagasikara tombony. Tafiditra ihany koa amin'ny fandresen-dahatra ara-diplomatika amin'ny fanafoanana ny sazin'ny vondrona afrikanina noho ny fiovam-pitondrana teto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny lafiny toe-karena izay anisan'ny tena zava-dehibe satria modely ara-toe-karena aty amin'ny ilany andrefan'ny Afrika i Guinée Équatoriale ka naneho fahavononana izy ireo ny izarany fahaiza-manao sy hanorina fiara-miasa azoony ny andany sy ny ankilany tombotsoa. Ohatra amin'izany ny sehatra ny fizahan-tany, ny fitaterana, ny famokarana angovo. Izy ireo dia mamokatra 10,3 alina hatramin'ny 7 alina barilina na petrolina isan'andro. Eo ihany koa ny fahavitantena ara-tsakafo ary indrindra ny fifandraisana ara-barotra. Amin'izao ora sy fotoan'izao moa dia mbola anatin'ny dinika tanteraka ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Randrianirina Bikael sy ny filoha Equatoguinéen aorian'izay dia nao fanambarana miaraka izy ireo ka barantsika eto amin'ny vaovao an-tsary ihany vantany vao tonga ny angom-baovao mikasika izay amin'ny 7 alina ny Malabo izany hoe amin'ny 1.10 alina eto amintsika dia iaona amin'ireo teratany malagasy miasa sy monina any Guinée Équatoriale ny filohan'ny fanavaozana sy ireo délégationna miaraka aminy ireo malagasy ny toerana na ireo diaspora izay efa ny tafatafafohy tamin'ny namana mpanao gazety Baby Stéphane naneho ny heviny sy ny fijerin'izy ireo amin'izay fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Guinée Équatoriale izay. Voalohany eto amin'ny tantaran'ny Guinée Équatoriale zany no nisy ny filoham-pirenena nandalo teto aminay. Raha Guinée Équatoriale 5,10 isan-jato ny entana tonga eto dia afarana avokoa. Tsy misy industrie zany eto tsy dia mamokatra ny firenena fa afarana daholo ka amin'ny ara-barotra angamba dia mety afahana mitrandraka bebe kokoa zany. Raha antsika malala fa Guinée Équatoriale
dia isan'ny firenena mpamokatra solitany. Toko angamba fa mety sy tsara ny fifandraisana amin'izay raha haitsika no miaraka amin'zareo. Zahay gasy eto Guinée Équatoriale dia vonina hatrany raha misy fiaraha-masy ilain'ny firenenanay ny anohana izany sy handray anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Andrasantsika zany ny akon'ny fionana sy ny resadresaka ny fanaovan'ny filohan'ny fanavaozana sy ny filohan'ny Guinée Équatoriale izay ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Iverenantsika ireo vaovao nisongadina omaly teto amin'ny firenena mikasika ny raharaham-pirenena. Ministra telopolo no mandrafitra ny gouvernemanta vaovao izay tarihan'ny Prime Ministre Radzaonarson Mamtina Jano. Ny 17 amin'izy ireo no efa tao anatin'ny gouvernemanta teo aloha, ny 13 vaovao ny iray ministra délégué ary 5 ny vehivavy. Iverenantsika izay fanolorana ny gouvernemanta vaovao tena amin'ny raha-pampanjakany avilo omaly izay miaraka amin'ny Riva Vonarivo. Ministra 17 efa mpikambana tao anatin'ny gouvernemanta teo aloha no mbola voantso indray hanohy ny asany ao anatin'ity gouvernemanta vaovao tarihin'ny Prime Ministre Radzaonarson Mamtina Jano Rufin ity. Anisan'ny mbola nanankinan'ny Prime Ministre sy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika fahatokisana ny ministry ny folo alinda ny Général Razavitombo Maminirina Eli. Toy izany ihany koa ny ministry ny filaminam-bahoaka, ny inspecteur général de police Eric Michel Idrissa ary ny ministre délégué misana ny gendarmerie-pirenena ny général Bama Marima. Izany hoe izy telo mirahalamy sahana ny fiarovana sy ny filaminana. Mbola voatazana ahitana ny toeran'ny ministry ny fitsarana ihany koa Ifaniry Soerinaivo, ho ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana Irakotona Andrasana Velonjara Tiaray, ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Ramiarson Erinjatove, ministra misahana ny fanavaozana Razafy Manantsolobo Antriniaina, ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ny général Lilson René de Roland, ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny docteur Manana Monira, ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny professeur Ravony Manantsonda Ial Mandavi, ny ministry ny vatra sy ny fanjofana Andria Madison Michela Haingotina, ny ministry ny arenan-kibony tany sy ny loharano-karena stratégique Andria Amparany Karl, ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana Volonena Lucie, ny ministry ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana Razafy Ndrianiaina Miniso Anjaratina Elia, ny ministry ny fampiroboroboana ny ahitao Arakaja Mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra Andria Mampiadana Maefa, ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Alain Désiré Rassambany ary ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Auguste Karafenisoa Mandrindra Arvony. Ministra 17 kosa ny vaovao voantso anamafy ny asa fanavaozana ny firenena. Eo ny ministry ny raharaham-bahiny Alice Ndiaye, ny ministry ny asa vaventy Sambilason Richard Rafifimanana, ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana Mac Denis Franconio, ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana amin'ny toetry ny andro Andriana Valina Ramanambola Herzo, ny ministry ny jony sy ny toe-karena manga Maharav Jean, ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina Rahary Manjato ny Irina Nampoiny, ny ministry ny angofo sy ny ankoranafo Rabe Armanga Rado ny Irina Luka, ny ministry ny tontolo iainana Nolav Lucaristide Andria Tsiala, ny ministry ny fanabeazam-pirenena Radzaonarson Sendra Nirina, ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa Andria Mampandro Todsoa, ny ministry ny ponina sy ny firaisan-kina Rakotoniaina Voangany Irina Katia, ny ministry ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo Gaeton Ramindo ary ny ministry ny fiompiana Rina Nantenaina Andriany Menjanahary. Izy 30 nanada ireo no nahafen'ny fepetra taorindro dingana misa efatra na ahafahana nanoho ny fifantenana. Teo ny fijerena ny fahaiza-manao sy ny traikefa, teo ihany koa ny fanomezana toko sy fahamarinana ka ireo ministra tsirairay dia nanao soniny taratasy fiandraiketana na lettre d'engagement ka ao anatin'izany ny fanaovana fanambaram-pananana. Nanaovana fanadihadiana momba ny fitondran-tena ihany koa izy ireo, ary farany nisy ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao polygraphe izay milina mpitsapa fahamarinana. Gouvernemanta iady amin'ny kolikoly hijery akaiky ny tena marary sy ny filan'ny vahoaka amin'ny lafiny ara-sosialy ary hanarina aingana ny faritra atsinanana ny gouvernemanta iny vao napetraka iny. Tsy andeferana ny fanaovana ampimamba sy ny fanodikodina mbola mpanjakana, tsy ekena ihany koa
ny fizarazarany samy malagasy ary tokana ihany ny fahavalo iraisana dia ny fahantrana. Entitra ary nafonja ireo afatra sy fitsipika ny antefa tamin'ireo mambra ny gouvernementa ireo avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara, Colonel Mikael Rendrenirina, ny alohan'ny fanolorana azy ireo. Iverenantsika izay lahatenin'ny filoha izay. Ireto avy ireo fitsipika mampifamatotra antsika ny tsy fahombiazana sy ny kolikoly dia mitondra makany amin'ny fametraha-pialana avy hatrany ankoatra ny fanenjehana araka ny lalàna velona. Takina aminareo ny fanaovana fanambaram-pananana mialohan'ny andraisanareo ny asanareo. Takina aminareo ny firaisam-po sy ny firaisan-kina amin'ny gouvernementa izay tarian'ny Prime Ministre. Averiko ombieny tsy nantsoina hikatsaka tombontsoa manokana na tombontsoa ny ankolafi-kery ny avianareo ianareo fa ny tombontsoam-bahoaka irery ihany. Ireto ny zavatra andrasan'ny malagasy avy aminareo. Ny fanohizana ireo ezaka mahakasika ireo sehatra miantoka ny andavanandro mpiaina ny vahoaka toy ny sakafo, filana fototra, ny angovo, ny fandriam-pahalemana sy ny sisa. Ny fanohizana ireo paikady hoentina manarina aingana ny faritra Atsinanana. Ny fametrahana paikady ny torolalana hoenty miatrika sahady ny akony ady mampifanandrina ny Israely sy Iran. Ny fanatanterahana amin'ny mpahamarinana sy faran'izay aingana indrindra ny politika mpanjakana miompana amin'ny fametrahana ireo fototry ny fanavaozana. Ny rosoana malaky amin'ny fikaonan-doham-pirenena izay vato fototra iaingany lalam-panorenana, ny lalam-pifidianana ary ny rafy mpiarahamonina. Ny fandraisana sy ny fampiarana ireo FDB voarakitra anatin'ny tatitra pahibe maso nataon'ny fitsarana momba ny kaonty mba hoenty manarina ireo tsy fahatombanana misy amin'ny fitantanana ny vola sy ny fananam-panjakana, fa eo ihany koa ny amin'ny fanadiadiana sy ny fanenjehana ireo tompon'antoka tamin'ny fanodikodinam-bola mitentina 1,3 miliara ariary tamin'ny taona 2020. Tsara no mampahafantatra antsika fa efa inanivon'ny Inspection Générale de l'État io raharaha io ankehitriny. Efa nazo ny ordre de mission ireo hiasa ao anatin'ny 12 andro hafantarana ny marina amin'iny vola be da be very tamin'ny heritaon'iny. Mariko hatrany fa ankoatra ny fanodikodinam-bola mpanjakana dia mipetraka ho vaindohan-draharaha ho an'ny fitondram-panjakana ny ady amin'ny kolikoly izay fototry ny fahantrana lalina eto Madagasikara. Tsy hijerena hitavan'olona izany no sady atao fampitandremana antsika rehetra. Arak'izany dia eo ampamaranana ny fanadiadiana mikasika ny fanodikodinam-bola mpanjakana mitentina 20 miliara ariary tao anatin'ny ray volana monja nataon'ny tompon'andraikitry ny Fonds Souverain Malagasy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Mikasika ireo savorovoro manodidina ny fifaninanana ara-panjakana idirana ao mpitsara kosa dia efa amperinasa ny Braoma leo tena misanany kolikoly hivoaka tsy hoe latoato ny fitaterana mikasika an'izany kolikoly nisy tao anatin'izany fifaninanana izany. Tsara tsindrina ihany koa fa hojerena manokana ny fifantenana ireo tompon'andraiki-panjakana ambony rehetra eo anivon'ny sampandra-raha-panjakana dia ny établissement public izany. Eto am-pamaranana dia tsara ny manindry fa saro-piaro loatra mietahita-bahoaka sy ny tombotsoa ambonin'ny firenena izay satria izany no antony joronay sy mbola ijoronay ary matimatesanay hatrany. Ka noho izany dia tsy handefitra itsony ny fitondram-panjakana manoloana ireo fambolena korotana sy fampisaraham-bazana ny samy malagasy. Hijoro hatrany ho an-tanindrazana iombonana zahay ka hampanaja ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny roso avy hatrany tamin'ny filan-kevitry ny minisitra moa ireo mambra ny gouvernementa vaovao taoriany ny fanendrena azy ireo alina iny. Nisy tao anatin'izany ny fanendrena mpiasa mpanjakana ambony teo anivon'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblika voatendry ho tale général mpisolo-toerana ny Société Fonds Souverain Malagasy i Rasolofo-Dirina Beny Xavier. Ny teo anivon'ny primature voatendry ho secrétaire général lefitry ny gouvernementa Andriamatora Coutoarson Alphonse Anthony. Voatendry ho taleny kabinetra civil ny primature Ramatoa Naivosoa Lalaina Berty.
Ny teo anivon'ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana dia voatendry ho lehibe ny faritra Vonjimaika ao Morony Mania, Andriamatoa Rakotomalala Arliva lehibe ny faritra Vonjimaika ao Bongolava, Ramatoa Manampisoa Faratina Safeno Victoire, ary lehibe ny faritra Vonjimaika ao Matsiatra Ambony, Général de Brigade Raherinjanahary Pierre Raymond. Manomboka eto ary dia irosotsika ireo akom-baovao mikasika ny fifamindram-pahefana teririvon'ireo ministera isan-tsokajiny izay nahazo ministra vaovao tao anatiny ny fanendrena membre ny gouvernementa vaovao maliny. Ny anomboantsika azy ny teo anivon'ny ministera ny rarambahiny hiaro ny tombontsoa ambon'ny firenena ara-diplomasia eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary miandrandra fiara-mientan'ny rehetra amin'izany ny ministra ny rarambahiny vaovao diplomaty nivoaka avy amin'ny sekolim-pirenena manofana mpiasa-panjakana ambony izy ny akon'izay fifamindram-pahefana izay hoentiny Nandriana Razafindramaro sy Firarjaona. Diplomaty matianina ny ministra ny rarambahiny vaovao Indiaye Alice ananany ny fahaiza-manao hitondrana ny diplomasia malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena antony nanendrena azy eo anivon'ny ministera izay sahaniny. Marika raha teo izy ny fahatokisana ny traikefa ny mpiasan'ny ministera ny rarambahiny. Zanak'antrano ny tena ko matsapa tokoa ny fanamby sy ny alehibe ny andraikitra miandratsika tsirairay. Toizatsika ireo ezaka sy fanatsarana efa natomboka, indrindra ny fanatsarana ny tontolon'ny asa sy ny fitondrana avo ny diplomasia malagasy amin'izao tontolo hiandrandrantsika fanavoazana izao. Manantena ny fiara-mientany tsirairay ahafana mahatratra ireo tanjona iombonana. Totosan'ny famindram-pitantanana teo amin'ny ministra teo aloha Razanamahasoa Christine sy ny ministra ny rarambahiny vaovao Ndiaye Alice no mafisiny lehibe ny diplomasia malagasy vaovao ny fahavonona ny aro ny tombontsoam-pirenena sy ampisandatra ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Anao izay tsy hampisy tomika ireo fanadinam-panjakana ho atrehiny mpianatra malagasy no anisan'ny lara-pahamehana ho an'ny ministra ny fanabeazam-pirenena tsy ho ambany zavatra ihany koa ny fanomezan-kazina ny mpampianatra sy ny mpandraharaha. Ny fifamindram-pahefana teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena iarahana amin'ny Natao Mayavy, Keita Rivila sy Firarjaona. Mifantoka amin'ny teboka telo lehibe ny asa hatao lara-pahamehana ary ho an'ny ministra ny fanabeazam-pirenena vaovao Rajonar Sansendra nirina. Ny lara-pahamehana aloha ny amin'ny izao fotoana izao dia ny vinavina hanatanterahana ilay protocole d'accord izay vita soni teo amin'ny ministra sy ny syndicat dia nanatanterahana an'izay zany zao no lara-pahamehana aloha. Manaraka an'izay eo ny fanomanana ny fanadinana ofisialy izay efa nazakazaka mafy amin'izao fotoana izao dia anatanteraka an'izay tsy ho isy tomika no tanjona ny ministera zany. Ny teniko dia mangataka manentana ireo mpiara-miasa mba hifanometanana amin'ity fitarihana an'ity ministera ity satria tsy ho vitako sasa mirery ny mitarika izany fa mila fiara-mientana tsirairay dia matoky ireo mpanabe, matoky ireo mpandraharaha, ny ray aman-dren'ny mpianatra ary ny mpianatra ihany koa. Nandray ny asany androany ihany koa moa ity ministra ny fanabeazam-pirenena vaovao ity. Ny ompana betsaka tamin'ny fampanantenana sy ny hijerena akaiky ny tombontsoan'ireo mpiasa sy ny hanomezan-danja ny fifampianona sy ny fifampidiniana amin'ireo syndicat no anisan'ny zava-dehibe ho an'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Ankoatr'izay dia ho atao vaindohan-draharaha ihany koa ny fametrahana amin'ny toerany ny maha-ministera modelan'ny fampandrosoana eto Madagasikara azy. Akon'ny fifamindram-pahefana teo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa indray zany iarahana amin'ny Aurélie Arafringa sy Roger Andriamanalina.
Anisany kitro ifahara ny fampandrosoana eto Madagasikara ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa hoy ny ministra Todosoa Manampy Andriamampandry. Ametraka n'izany amin'ny toerana no iraka ho tanterahina eto. Tokony ompana amin'ny asa famokarana ny tanora ho izy. Vonona hitondra fanatsarana ny tenany, manomboka amin'ny tombosoa ireo mpiasa eto anivon'ny ministera. Fa tsy maintsy asitsika ny promotion interne atao amin'ity ny ajany ny syndicat eto amin'ity ministera ity vonona ifampidinika anatsara ao anatin'izay. Satria tokony hiopana ny amin'ny asa famokarana ny tanora, tsy voatery ny olona ny ambanivohitra, tsy voatery avita université na hoe généraliste be foana no ataony, manana master ingénieur dia mamboly vary aritsaina ho an'ny natao. Any amin'le commune ny district nanaovantsika le formation ao anatin'izy. Rehefa nijereko nisan'ny CFP sy ny lycée technique tsy ampy. Dia manome toky anareo fa anao izay mety hiady ao amin'ny conseil des ministres, conseil de gouvernement ho ampitsika ny CFP sy ny lycée vacation tafisa. Io vacation tsy tokony io ny vacation atsika raha tena izy. Tena jerevantsika eo ihany koa resaka recrutement. Za dia olona mangarara, olona directa, tiasintsika kamakama ato na favoritisme na népotisme. Eo koa ny foto-drafitr'asa maro. Izay be tabe ny sima dia mila jerevantsika zany. Nampiavaka ity famindram-pitantanana teto ity ny habetsaka ireo mpanotrona teo ireo solombavambahoaka namany izay notarian'ny filoha lefitry ny antenimiram-pirenena ireo mpanaradia azy avy eo amin'ny distrika na solombavambahoaka azy. Nisaotra manokana ny filohan'ny antoko sy ny birao politika nanolotra azy teto ny ministra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Anohy ny fanomezan-tanana anarana ny fahatratsinanana izay rotika ny rivo-doza gezany ny ministry ny mponina sy ny firaisan-kina vaovao laram-pahamehana ho azy ihany koa ny fijerena manokana ireo be antitra sy ireo manana fahasembanana ary tsy adino anatin'izany ireo marefo vokatry ny ahitany any atsimo. Ny fifamindram-pahefana teo anivon'ny ministera ny mponina sy ny firaisan-kina iarahana amin'ny Keita Revila sy Tantely Andriambelo. Côté lehibe ny asa hatao laram-pahamehana ary ho an'ny ministry ny fanabeazam-pirenena vaovao Rajonar Sansendra ny rina. Ny laram-pahamehana aloha ny amin'ny zao fotoana izao dia ny vinavina hanatanterahana ilay protocole d'accord izay vita soni teo amin'ny ministra sy ny syndicat dia nanatanterahana an'izay zany zao. Ialana tsiny ny fifandisona teo amin'ny sary ao arahintsika eo rehefa avy eo ny fifamindram-pahefana teo amin'ny ministera ny mponina sy ny firaisan-kina fa raha toa ka efa voninao indray ny an'ny ministera ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo izay nanasongadina fa tsy maintsy hojerena akaiky ny tsy hahafaty antoka ny tantsa malagasy ary ho apetraka ihany koa ny fifampitiniana sy ny fifampiainona ho tombotsoa ambony ny tontolo ambanivohitra. Nandriana Razafindramaro sy Firarjona. Ny tantsampamokatra midika firenena matanjaka, ny famokarana mahomby, antoko ny fahaleovantena ara-tsakafo, anisan'ny fanamby goavana miandry ny ministra vaovao. Tsy maintsy jerentsika ny tsy hahafaty antoka ny tantsaha nefa tsy ampikaikaika ihany koa nefa ny mpanjifa. Ny fanamby zany dia mitady fifandanjana marina sy maharitra isika mba samy ahita tombony amin'ny asa sy andraikitra sahany ny tsirairay avy. Ataontsika laharam-pahamehana ary ny fitadiavantsika vahaolana miaraka amin'ireo sehatra rehetra sy ny ministera izay voakasika rehetra ny mahakasika ny olana izay miantraika amin'io tantsaha io satria miteraka tsy filaminana eo amin'ny fiarahamonina ny fisian'ny olana amin'io vidim-bary io ary raha voafetsika kosa nefa an'io dia mihatsara ny toe-karena ary milamina ny filaminana ara-tsosialy. Tsy misy fanavozana raha tsy misy ny fahasahiana, tsy misy vokatra azo raha tsy misy ny asa, koa miantso antsika rehetra ny tenako ankehitriny. Andao hiara-iasa, andao hiara-nova, andao hiara-anatsara. Fanavozana ametraka ny tantsaha ho loha laharana hoy ny ministra vaovao misahana ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo Ramindo Gaetan nandray ny fitantanana ny departemanta tamin'ny ministra teo aloha Rasatarmanana José Nirina.
Nosarana moa ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana taorian'ny fangatahan'ny mpiasa teo anivony ity ministera ity. Ho an'ny ministera ny fiompiana manokana dia ho ampiakarina ny lanjan'ny fiompiana eto Madagasikara raha nambaran'ny minisitra vaovao. Nandriana Safindramaso sy Firaharazona ihany no nanao ny fifamindram-pahefana ny akom-baovao mikasika izay. Amafisina ny sehatra ny fiompiana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fiara-miasa sy ny fanatsarana ny vokatra, hoy ny minisitra vaovao Randrianomenjanahary Irina, raha nandray ny fitantanana tamin'ny minisitra teo aloha Rasatarimanana José Nirina, fanomezan-danja ity departemanta ity ny nanasongadinana azy. Angamba ny ravoravo falifaly anareo mpisehatra ao anatin'ny fiompiana satria nangataka anareo hoe direction générale mitokana izahay. Nisy koa nefa nangataka hoe atokany mihitsy le ministeran'ny fiompiana. Izay le fanavozana nangatahinareo ho an'ny mpiara-mombonantoka amin'ny ministera. Ngataka ihany koa nefany ny anamafisanareo an'izany fanohanan'izany. Efa nisy miezaka lehibe ny ombonana, nefa koa mbola misy miezaka hiarahana manao. Ao anatin'izany ohatra dia misy tetikasa mitetina 20 tapitrisa miliara dolara amerikana izay mikasika ny fiompiana. Ataotsika izay ahatanteraka an'izany antsakany sy andavany mba ho tombotsoan'ny ity firenena malalantsika ity. Ho modely amin'ny fanavozana hoy ny minisitra vaovaon'ny fiompiana ny departemanta Sahaniny, miantso ny fifanomezan-tanana ny mpisehatra rehetra amin'ny tiseham-piarina ity ny tenany. Fa itodika bebe kokoa amin'ny famanan'ny olana eo amin'ireo mpandra ratsy miankina ka anome tosika azy ireo mba hivoarany indostria malagasy eto amintsika ny minisitra vaovao misahana ny indostria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina. Olivier Ndremolomiaja mamirahavavy. Vokatra aingana ao anatin'ny fangararahana fahitsina avy amin'ny fiara-miasa tsirairay mba ho tena hisy fiantraikany eo amin'ny fampiroboroboana ny sehatra ny indostria, ampivelatra ny sehatra tsy miankina ary noho ny ezaka izay efa nataon'ny minisitra teo aloha ho fampivarana hatrany ity sehatra ity eto amintsika ny minisitra Raramanjato Nirina nampoina. Misy programa efa napetraky ny voalohan'ny fanavaozana dia ny fampiroboroboana ny indostria eto an-toerana, ireo tantsaha, ireo mpamokatra materaky primaire eto an-toerana, ny sehatra tsy miankina indrindrindrindra izay hitantsika hoe somary marefo amin'izao. Dia izay fiara-miasa izay no ahafahantsika manatanteraka ny vina sy mipaikany ao anatin'ny programa fanjakana ho an'ity taona 2024 ity ary ho an'izay vina anatin'ny taona mifandimby rehetra anatanterahasika ny asantsika tsara avy. Raramanjato Nirina nampoina tsy izoviana eo amin'ny tontolon'ny fandrarahana eto amintsika. Filotale generaly ny orinasa Gasplast ary efa nitazona andraikitra ambony teo amin'ny sehatra maro samihafa eo amin'izay tontolon'ny fandrarahana izay. Ny fampandehanana ireo fitaterana mikatso amin'izao fotoana izao toy ny téléphérique, ny gare routière sy ny train urbain ary ny fanokafana ireo sidina anatin'ny maro samihafa mba tsy ho fampiasam-bola verimaina ho an'ny malagasy no anisan'ny ifantohan'ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Norosorandriamanana, Jaona Dimiolotsalama. Maro ireo orinasa mpanjakana mbola misedra olana goavana amin'izao fotoana izao. Hitondra vahaolana ny amin'izany ny ministra vaovao. Hitantsika angamba ny any anatin'ny sorotrasa izay ho faritanay ny ahafahan'ny malagasy mahita an'izay hoe inona ny fomba amahana an'ireo olana izay sedrainy ny orinasa mpanjakana na ny Air Madagasikara na Madagasikara Airlines izay mbola mahaberesaka amin'izao fotoana izao na ihany koa amin'ny sehatrasa hafa maro zany. Haverina iodina ireo fitaterana miantona amin'izao fotoana izao mba tsy ho fatiantoka ho an'ny vahoaka malagasy ny vola natontana tamin'ireo fitaovam-pitaterana ireo. Be ny zavatra miantona amin'izao fotoana izao hitantsika ny train urbain, ny téléphérique,
hitantsika ny gara routière reny zavatra reny izay tsy ho avelantsika fotsiny amin'izao fa hijerena ny vahaolana rehetrarehetra mba tsy ho investissement very fotsiny ary trosa hoe nariny eny ambaravarakely fotsiny dia tsy maintsy ho ataontsika izay anodinana sy ampandehanana ny reny fa araka le nyteneniko teo ho hijery ny fond de dossier rehetrarehetra mba ahafahana mijery ny vahaolana izay hoentina manavotra ny reny rehetra. Fa anisan'ny nantitra terin'ny minisitra ny resaka fanadiovana entina manarina ny ministera tantanany fa ihany koa hijery ny lafin'ny mahaolona fantatra ireo nandritra ny famindram-pitantanana teo amin'ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro teto Anosy. Amaly ireo etaeta ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny asa vaventy no anisan'ny vaindohan-draharaha ho an'ny ministra vaovao fa eo ihany koa ny fijerena manokana ny tahirim-bola momba ny fikojakojana ny lalana izay entina manarina ny fahasimban'ny lalana eto Madagasikara. Norosorandriamanana sy Jaona Dimy Olotsalama ihany. Maro ireo lalana mbola mila fanarenana eto Madagasikara ka nahatonga ny syndicat ny mpiasa eto anivon'ny ministera ny asa vaventy nijoro amin'ny fitakiana ny fanavaozana ny tahirim-bola momba ny fikojakojana ireo lalana ireo. Niaino izany ny ministra vaovao ka nanambara fa iroso amin'ny fanatanterahana izany. Fanavaozana manokana ho jerena eto anivon'ny ministera ny asa vaventy dia arahantsika malala fa ny lalana zay nanjatian'ny fampitehana be dia be eto Madagasikara dia amin'izao fanavaozana zao dia misy araka ny zay banderole hitantsika misy fitakiana syndicat dia hoe ahoana ny fanovana ny fondotera fondotera dia katao zany hasina ny fikarakarana sy ny fikojakojana ny lalana manerana Madagasikara ka dia mangataka atsika hiaraka ifanentana fisalahy ifanometanana mba hatateraka an'izany. Nanamafy ny ministra vaovao nandritra ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny ministra teo aloha fa hotohizana ireo asa efa vita tao anatin'ny efa-bolana indrindra fa ny fikojakojana ireo lalana simba. Azo tao tsara ny mitrandraka sy mamadika ny toe-karena manga sy ny jono ho sehatra iray ahafahana mitondra fivoarana sy fanavaozana lehibe ho an'ny toe-karena malagasy Madagasikara raha teo anisan'ireo nosy lehibe indrindra maneran-tany manana faridranomasina midadasika ary manan-karena arenan-dranomasina maro. Canton Everson sy Tantely Andriambelo. Ifantoka amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena manga izay ahafahana mitondra fampandrosoana maharitra sy azo tsy ampitanana ho an'ny Madagasikara. Eo ihany koa ny ady amin'ny jono tsy ara-dalàna no anisan'ny laharam-pameana sy fanamby napetraky ny ministra vaovao profesora Jean Maravo izay nandimy ny toerany Shankita Wijako ministra teo aloha eo anivon'ny ministera ny jono sy ny toe-karena manga. Raha ohatra ka no fantasika hatramin'izay hoe ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara amin'ny mahanosy azy nosy lehibe eto ambonin'ny tany Madagasikara klasina fahaefatra eto ambonin'ny tany izy nefa ny fampandrosoana dia saiky manao todiky ivony ranomasina nandritry ny fotoana ela be atahorana ny ranomasina sy dia voakitika loatra ny ranomasina saiky makany fa io ranomasina io zany dia hery lehibe eo antsika koa anisan'ny fanamby lehibe zany zay raha aisika araka ny famelabelarana voalohany teo ny mitrandraka ny harena anaty ranomasina. Ho amafisina ihany koa ny lafin'ny varotra sy ny fifanankalozana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ity sehatra ity raha ny nambara teto ihany. Azo eritreretina na azo tenenina ihany hoe somary mbola marefo ihany sika zany isika tany afrikanina manontolo moa zany io amin'ny resaka ataosika hoe ady varotra momba ny reny varotra amin'ny fandraisana iraisam-pirenena reny tokony ho sazany sika malagasy ary ny ataosika hoe mialasiny amin'ny teny baiko hoe atogoavana ho asika zany amin'izao fotoana izao dia ny manam-pahaizana momba azy ny eo amin'le toerana satria misy ohabolana zay hoe pour bien gérer il faut savoir raha sy mahay ianao sy hainao ny ady varotra sy hainao ny tantana fa mila fantatra anao hoe izao ny potentiel rehetrarehetra ohatra ny nambara tamin'ny Santino any teo dia izay zany no entsika ampandroso a Madagasikara zany. Totosa tamin'ny piralaina tanteraka ny fifamonjam-pahefana atao anatin'ity departemanta ity isy avy hatrany fidinana ifotony sy asa ho tanterahina ho an'ny ministra vaovao sy ny ekipany.
ady iraisana ny tsy fanimbana tsy ara-drariny ny are-pirenena raha nambarany ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lova-njafy raha nandray ny toerana maha-ministra azy izy ny folakandro teo. Hoamboarina ihany koa ny fiarahamoniny sampiasa eo anivon'izany ministera izany mba hatongavana amin'io tanjona io ary tsy ho ambany zavatra ny ady amin'ny kolikoly. Keita Revila, Firarzaona. Ny famahana ny olana anatiny eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lova-njafy ireo dizadisa misy eo amin'ny sampiasa haverina amin'ny toerana sy ny hasa ny vondron-drano sy ny ala ny ady amin'ny kolikoly ireo no hatolara-pamehana ary ho an'ny ministra vaovao Andrea Tsihala Nolave Luc Aristide. Izay moa no ataontsika hoe toromarika azo avy amin'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana repoblika sy Andriamatoa lehibe gouvernemanta dia ny ady amin'ny kolikoly. Tsisy malala angamana fa isan'ny mafimafy ny tsindry eto anivon'ity ministera ity raha miresaka fitrandrana ireo arena voajanahary mitsokosoko raha tsy laza fotsiny tsika mitady isitrandraka isan-kerinandro dia maheno vaovao misy manonga na sokatra, misy manimba ny ala, misy maka ny taniny ireo valan-javaboary maromaro zany tsindry eto dia zana ovahana zay dia apetrana brigady. Ao anatin'izay ny brigady amin'ny contrôle sy inspection forestière. Misy ihany koa ny brigade amin'ny lutte contre la corruption ary ny brigade ray farany dia miresaka infraction monumentale. No tanterana tamin'ity androany ity moa ny fametra-pitantanana teo amin'ny ministra vaovao Andrea Tsihala Nolave Luc Aristide sy ny teo aloha Manesmana Mikael. Ireny zany ireo akom-baovao mikasika ny fifamindram-pitantanana vita teo anivon'ireo ministera samihafa ho an'ireo ministera izay nanao ny fifamindram-pitantanana tamin'ity androany ity zany. Hoarahintsika miaraka amin'ny vaovao rahampitsondray ny an'ny ministera ny ponina sy ny firaisankina izay natao androany fa noho ny olana ara-teknika dia hoarahintsika miaraka amin'ny rahampitso zany ny mikasika izay. Hotoizatsika amin'ny resaka tontolo iainana ihany miditra amin'ny fanarenana ny roivoary na ny ekosistema isika eto Madagasikara entina miaro ny tontolo voajanahary sy adina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Faritra 5 no voasafidy ampiarana ny tetikasa amin'ny famerenana ny roivoary, tetikasa hitondra vokatra maro ho an'ny mponina sy ny firenena. Maritra Markoto, Roger Andriamanalina. Ny Montagne Tambar ao amin'ny faritra Diana, ny corridor Ankenien Zamena, faritra Anloatra Mangoro, ny corridor Ambositra Vondrozo, faritra Amoronmani, Kianjavato, faritra Vatovavy, ny faritra Arovana, Maimborondro sy Bemanevika ao amin'ny faritra Sofia no ampiarana ny tetikasa Irema izay mifototra amin'ny fanamafisana ny famatsimbola ho an'ny fanarenana ny rovoary. Firenena 20 no ampiarana ny Irema ary misy ny fifaninanana amin'ireo mpahazo tombontsoa. Tetikasa ity dia isan'ny tetikasa ray projet intégré izany hoe mahasana sy mahasehaka ministera maromaro sy sekteur maromaro. Ny asa rehetra dia efa natomboka tany amin'ny taona 2020 sy 2021. Tsy vitany hoe rovoary simba ihany jerena ao anatin'ilay izy fa aiza koa ny faritra mety azoantsika famatsimbola rehefa voarina. Ireo faritra ireo dia ahafahantsika mivarotra entona carbone 50 tapitrisa. Raha ataontsika ampitomboina $20 ny taonina ray dia fahitantsika any amin'ny $300 millions mety vola ampidiriny tetikasa io rehefa tafarina soamantsara ny roivoary eto Madagasikara. Tokantrano mahery ny 4,5 alina no ahazo tombontsoa mifantana amin'ny tetikasa Irema. Teknika maro no ampiarina amin'ny velaran-tany mahery ny iray hekitara. Misy anankiroa manko ny teknika anarenana ny roviary. Ny anankiray ny atao hoe restauration passive. Alefa maniry miandalana eo ny zava-maniry mba ahafahan'ilay zava-maniry na ny aty ala miverina ny laoniny. Fa eo ihany koa ny atao hoe restauration active. Amin'izay fotoana izay indray tsy maintsy mamboly azo ianao, tsy maintsy mikarakara, mametraka ny pepinière sy ny sisa mba ahafahana mamerina n'ilay roviary. Misy ny fampandraisana anjara ny olona ny fotony, fampandraisana anjara n'ireo sehatra tsy miakatra, ny fametrahana n'ireo seha-piariana isa-tsokajiny mety ahafahana mampiena ny tsindry mahazo ny tontolo iainana. Famatsimbola mitetina 420 tapitrisa $, avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena mikasika ny tontolo iainana no ampiasaina amin'ny fampiarana ny tetikasa Irema.
Fanatsarana ny ainao manjery mpanjakana hiara-iasa amin'ny eto anivon'ny ORTM ry zareo sinoa. Maro ny foto-drafitrasa sy fitaovana ilaina fanavaozana eto anivon'ny TVM sy ny RNM. Anisan'izany ny studio, ireo fitaovana samihafa noho ny aitrano tamin'ny taona 2024 ka azo lazaina ho tsy mahavaly ny filan'ny vahoaka malagasy. Nisy ny fanolorana tetikasa tamin'ireo mpiara-miombonantoka sinoa ireo avy amin'ny Palais Général ny ORTM Lemana Élysée narahina dinika sy fitsidiana savaranando teto anivon'ny ainao manjery mpanjakana teto amin'ny TVM sy ny RNM sy ny teny ambony tsimbona ihany koa izay mikendry ny amantarana ireo olana fototra sy ny laharam-pahamehana amin'ny fanavaozana ara-teknika sy ara-drafitra ho atao eto anivon'ny ORTM izay. Sandra Rakotoarson, Fenolandre Malala. Taorian'ny fahasimban'ireo foto-drafitrasa sy fitaovana vokatry ny aintrano tamin'ny taona 2024 teto anivon'ny ORTM na ny Office de la Radio et de la Télévision malagasy izay tsy mamaly intsony ny filan'ny vahoaka malagasy dia nisy fangatahana mazava nataon'ny Palais Général izay niompana tamin'ny fanolorana tetikasa fanavaozana sy fanarenana. Manoloan'izany dia namaly ny antso avy hatrany ireo mpiara-miombonantoka sinoa ka nifantoka tamin'ny fanombohana ny savaranando izay dingana voalohany amin'ny famantarana sy fanasokajiana ireo olana fototra sedrain'ny ORTM ny votoatin'ny fiaonana. Ny fanatanterahana tetikasa indrindra moa fiara-miasa amin'ny firenena rotonta ohatra zao misy dingana maromaro araka ny lelazaiko teo hoe savaranonando zany zao atao zao mamatampatatra hoe ohatrotry ny ahoana ny zava-misy eto amintsika inona ny filantsika dia ahoana ny fomba anatanterahana anazy. Ny etape na ny dingana misy atsika zany amin'izao raha zava-misy androan'izao dia savaranonandony hoe inona marina zava-misy eto amintsika izay ny fantariny zareo dia naseho azy koa moa zany mazava ho azy ny filana izay tiatsika irosona ao anatin'ny fanavaozana sy fanatsarana ny eto anivon'ny ORTM zay. Anisan'ny nanamarika ity dingana savaranando ity ny fitsidiana ny foiben'ny ORTM sy ny teny ambony mitsimbona izay nafahan'ny délégation sinoa nijery fotony ireo foto-drafitrasa simba sy ireo fitaovana efa lany andro ary ihany koa ny olana miteraka fahasahiranana amin'ny fanapariahana vaovao manerana ny nosy. Isan'ny vinavinana tetikasa zany tanterahana eto amin'ny ORTM amin'izao ny fanarenana ireo ataontsika hoe asa izay mbola tsy vita tamin'ny fahasimbana ny antraika tamin'ny tranoben'ny ORTM tamin'ny taona 2024. Anisan'izay zany ny famerenana ireo studio maromaro eto anivon'ny ORTM dia eo ihany koa ny fanatsarana zany ny fampitana ny fahazahoantsika ny RNM sy TVM ny fandraisantsika azy amin'ny tokantrano zany ny TVM sy ny RNM any amin'ny tokantranontsika any. Izay no antony koa hijerena ny zava-misy ety ambony mitsimbona mba hitondrana izay fanatsarana izay. Dia misy moa zany ny fandondonam-baravarana izay natao amin'ny firenena sinoa dia raha ny marimarina kokoa moa zany hoe ny namana fantatra tany Chine dia ao anatiny manao savaranonando zany mikasika ny hoe irosona ohatrotry ny ahoana fomba irosona amin'ny fanatanterahana an'izay tetikasa ho fanatsarana ny ORTM zay. Zany hoe fanatsarana ny bâtiment zany ny foibe trano araka amin'ireo studio anatiny dia voaresaka ihany koa ny resaka fampitaovana ho atao miaraka amin'izay fanatsarana izay ary ny fanatsarana ny kalitaon'ny feo sy ny sary izay tonga any an-tokantranontsika any indrindrandrindra ny ampitomboana ihany koa ny fandrakofana TVM sy ny RNM any Madagasikara. Miandry ny fankatoavana ofisialy ny tetikasa sisa arak'izany izay ametraka fototra matanjaka ho an'ny fanarenana sy fanavaozana maharitra anatsara ny tolotra ho an'ny vahoaka malagasy ary ihany koa ahatonga ny rafitra sy ny fitaovana ho mifanaraka amin'ny filan'ny vanim-potoana sy ny fiovaovan'ny serasera.
eo amin'ny tontolony serasera izay mifamatotra amin'ny asa fanaovan-gazety na hemitratra amin'ny 10 aprily raha tokony ho tapitra amin'ny zoma 17 marsa izao ny feptaona ahafahan'ny mpanao gazety mandray anjara amin'ilay fifananana fanadiadiana mikasika ny vaksiny afaka mandray anjara ao anatin'izany avokoa rehefa mpanao gazety na amin'ny fahitalavitra na ambava na antsoratra na anabaka marina fa ny asa efa natao na efa nivoaka teo anelanelany janoary 2024 ka hatramin'ny 10 aprily 2024 no voakasika ity fifananana ity Aurélie Arafringa Ridzarakotso tapaka taoriny fianona ny fangatahany maro fa emitra ny 10 aprily izao ny farafandraisana ny asa nataony ireo mpanao gazety izay andray anjara amin'ilay fifaninanana fanadiadiana mahakasika ny vaksiny tafiditra ao anatin'ity fifaninanana ity avokoa rehefa vaksiny na ilay mahazatra io na ny campagne de vaksine toy ny polio sy ny sisa mampahafantatra ny mpanao gazety rehetra eto Antananarivo fa indrindra ny any amin'ny faritra rehetra fa dia amin'ny 10 aprily indray vao mikatona ny fandraisana anjara amin'ity faninanana fanadiadiana mendrika mahakasika ny vaksiny ity tamin'ity indray mitoraka ity dia tena nomena lanja ngeda be ny kalitaon'ny asa inventivité any amin'ny angle ny safidina angle hoe ahoana hitondrana azy ny mahasa gazety le izy fa tsy hoe le promotion an'le resaka vaksiny sy fahasalamana sy ny UNICEF ihany homena fahazahon-dalana manokana ireo mpanao gazety maniry ny anao fanadiadiana eny anivony toeram-pitsaboana isaky somary mitaraina amin'ny tsika mpanao gazety hoe le accessibilité le ahafahana miditra mandeha manao reportage zay anao concours dia ny autorisation omena anazy tsy ray andro fa autorisation na une semaine eo ao amin'ny COSP misy ny centre de presse mbola sendra tsy mahalala ao be felatananao fanatsarana ny asa fanaovan-gazety no tanjona voalohany amin'ity fifaninanana ity ary koa mba hanentanana ny olona hanao vaksiny zava-dehibe noho izany ny fahaizana misafidy ny angle adresy tokana no andefasana ny fanadiadiana efa vita sy efa nivoaka mialohan'ny daty ny 10 aprily io concours média vaccination @gmail.com rehefa mandefa an'ilay izy isika dia iangaviana ao anatin'ny mailaka izay alefa dia asiana ny anarana asiana ny daty ny voan'ny asa izay natao asiana ihany koa andindiny kely mahakasika ilay asa raha ohatra hoe asan-dahatsoratra ohatra ilay izy dia asiana hoe teny firy no ao anatiny misy sary firy ihany koa ao anatin'ilay asa izay natao raha ohatra moa ka amin'ny teny anglisy le fanadiadiana izay natao dia iangaviana indrindra anome famitinana fohy amin'ny teny frantsay ho an'ny presse en ligne zany izay efa manana site web araka ny lalàna no afaka mandray anjara atao anatin'ny fifaninanana anisan'ny loka ho azon'ireo tsirairay voalohany isaky ny sokajy nandray anjara ny fampitaovana ho any asa fanaovan-gazety eo koa ny fiantohana ny fanatanterahana ny reportage rehetra momba ny fahasalamana lafim-baovao hafa mpandraraha madinika 5 sy 1 alina no nampidirina tao anatin'ny sehatra ara-dalàna ka nahafahana nampiditra vola 10 miliara ariary tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana tamin'ny alalan'ny fampidiran-ketra mbola maro ihany koa nefa ireo mpandraraha amin'ny sehatra tsy miankina no mbola tsy ao anatin'izay fanarahan-dalàna izay ka ho amoraina ny fampidirana azy ireo ao anatin'izany rivaravonarivo Ridzarakotso Manodidina ny 900 ny mpandraraha malagasy no mbola misehatra ao anatin'ny tsy ara-dalàna vola amina miliara maro tokony hiditra anatin'ny kitapom-bola mpanjakana araka izany no very noho ny tsy fandoavan'izy ireo etra ny anamorana ny fampidirana azy ireo ao anatin'ny sehatra ny ara-dalàna no tanjon'ity fiara-miasa eo amin'ny fohy be fitantanana ny etra sy ny NR Consulta ity tanjontsika mitambatra dia ny hanamora ny formalisation ny entreprise hanamora ny fidiran'ny fandraraha madinika sy salasalany eo amin'ny sehatra ny ara-dalàna ny NR Consulte dia partenaire akaiky ao anatin'izany hanamora fitrandrahana reny orinasa madinika reny hahatonga anazy aty amin'ny fobe mpitantanany etra dia ty fobe mpitantanany etra kosa hanamora ny fomba azohan'ny reny miditra amin'ny sehatra ny ara-dalàna amin'ny alalan'ny fanomezana ny NIF na le numéro d'identification fiscale fanamorana ny fomba hoentiny mandony hetra
amin'ny toerana zay tokony andaovana hetra amin'ny maharitra. Efa 20 taona nisy ny fiara-miasa eo amin'ny fitaliavana jeneraly Nietra sy ny NR Consult. Hatramin'ny taona 2024 mpandrara 5,000 no tafiditra tanatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Izany dia nahafana nampiditra vola hatramin'ny 10 miliara ariary tao anatin'ny kitapom-bola-panjakana. Miara-miasa amin'ny DGI izay fiara-miasa tsongola vaovao efa tamin'ny 2018 izay miara-miasa tamin'ny DGI nanao an'izay ary napiditra an'izay 15 000 planteurs izay. NR Consult tsy nipotona fotsiny andao dia ampidiriko dia vita. Tsy izay manko ny NR Consult mampianatra, mampahalala ary indrindrandrindra mipantana ireo mpandrara madinika ireo amin'ny filazana raketra. Tatsara betsaka ny tsy mahita taratasy dia ao anatin'ny accompagnement ataon'ny NR Consult koa rehefa avy eo ny manao ny déclaration fiscale zany hoe manao ny filazana raketra an'ireo tatsara ireo na ireo olona izay miditra atao anatin'ny ara-dalàna. Vina ho an'ny 10 taona manaraka ny ampidirana mpandrara hatramin'ny 3 alina isa ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Antony nanavaozana ny fifanarahan'mpiara-miasa eo amin'ny fitaliavana jeneraly Nietra sy ny NR Consult izay natao teto ny fifanaova-tsony. Mikasika ny fikirakirana ny fitaovana fisoratana biometrika ao anatin'ny fampifanana tanteraka ireo tanora ikirakira ireo fitaovana ampiasaina amin'izay fisoratana anarana biometrika izay ny mpiara-miombonatoka sy ny fanjakana malagasy amin'ny matetika asa ny fanjakana azy. Tany Miarinarivo no nanaovana ango-baovao tany atoerana ny namana Priska Rakotonandrasana sy Andra Jaonarvao. Toka mbola tsy vonao zany ny vaovao mikasika izay dia hoarantsika rampitso fanamaranantsika ny fampahalalam-baovao andro vitsy isaina dia higadona ny fanamariana ny etsi-patsiarovana ny tolom-panafahana 20 mars 17 sy 1900. Ilazalaza ny momba ny fankalazana mandritra ireo etsika ireo sy ny tsara ho fantatra rehetra manodidina izay ireo komity teknika mpikarakara hoarantsika avy hatrany ny mikasika izay no sady ametrahako ny veloma mandra-piaona ihany koa ho amin'ny herinandro indray satria dia fotoananao miaraka amin'ny antsara kotomanana ny manomboka rampitso ato anatin'ny vaovao an-tsary. Mirary soary toboklasy toboko vavy. Miaraba ny vahoaka malagasy rehetra izay mijery ny fahitalavitra malagasy. Araka ny fantatsika dia gadona afaka 2 andro ny etsi-patsiarovana fa 7 taona nitsingerenan'ny tolom-panafahana 20 martsa 17 sy 1900 ka tonga eto izay komity ao amin'ny komity teknika mpanomana izany etsi-patsiarovana izany tondra ny andindizy ny atsipiri mikasika ny fizotry ny lanonana marina fa distrika anankitelo no anaovana lanonana fahatsiarovana ofisialy eto Madagasikara dia ny eto Antananarivo renivohitra ny ao amin'ny distrika Moramanga ary ny ao amin'ny distrikany Manakara. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra dia toerana roa nanaovan'izay lanonana fahatsiarovana izay dia ny eny Fahasahimahery-fo na ny mausolée national avaratra Ambohitsaina dia fahatongavan'ny olona nasaina dia manomboka amin'ny 7 ora sasany ary ny fanombohan'ny lanonana fahatsiarovana kosa dia amin'ny 10 ora. Ho an'ny eo amin'ny zaridaina Ambohijatovo kosa eo amin'ny tsangambaton'ny MDRM dia fahatongavan'ny olona nasaina dia manomboka amin'ny 10 ora sasany ary ny lanonana fahatsiarovana dia manomboka amin'ny 1 ora. Ho an'ny amin'ny distrika Moramanga dia mizara roa toy izany ihany koa satria misy ny fametrahana fehezam-boankazo amin'ny Fahasahimahery-fo eo Ampanifana ka ny fahatongavan'ny olona nasaina dia amin'ny 10 ora sasany ary ny fanombohan'ny lanonana fahatsiarovana dia amin'ny 1 ora. Ny eo amin'ny Stèle de la Gare Moramanga kosa dia manomboka amin'ny 7 ora ny fahatongavan'ny olona nasaina ary amin'ny 1 ora sasany ny fanombohan'ny lanonana fahatsiarovana. Ho an'ny distrika Manakara dia amin'ny 7 ora sasany fahatongavan'ny olona nasaina ary amin'ny 12 ora ny fanombohan'ny lanonana fahatsiarovana. Ho an'ny lanonana fahatsiarovana dia reto teboka manaraka reto ny itovizana ao anatin'ireo toerana anankitelo voalaza ireo. Voalohany indrindra dia isy ny fisafonana ny atatika ataon'ny manam-pahefana ambony amin'ny tany sy ny firenena aorian'izay dia isy ny firodonana ny hira-pirenena rehefa izay dia isy ny fametrahana ny fehezam-boninkazo ireo tsagabaty fahatsiarovana ka ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara izay sy ireo ankizy izay misolo tena ny tanora no ametraka izany fehezam-boninkazo izany eo amin'ny Fahasahimahery-fo. Ary ireo minitra fahanginana dia isy ny fampiroboroboana ny afina ny ravivage de flamme izay ataon'ny manam-pahefana ambony. Rehefa izay dia isy ny firedonana ny hiran'ny VDTM. Isy araka izany koa ny tononkalo izay ho ataon'ireo tanora solotenan'ny tanora tamin'ny tanketsa amin'ny fanilony 17 sy 1900. Aorian'izay dia misy ny afatra izay ataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara. Rehefa vita izay dia isy ny fanolorana ny solom-body akoso fanomezana avy amin'ireo manam-pahefana ambony tonga manome voninahitra ny lanonana.
ho an'le tao amin'ny mozole dia misy ny setra ataon'ny tanketsan'ny fanilo aorian'izay ary izay no mamarina ny lalona-pahatsiarovana ny andindiny mikasika amin'ny fandaminana ny resaka fandroana filaminana sy ny fifamoivoizana mandritra ny lalona-pahatsiarovana dia mbola ho avy eo ny tompona andraikitra manazavatra mikasika izay. Araka ny efa nitenen'ny tompona andraikitra teo moa dia misy ny fandaharam-potoana ofisialy izay efa mivolavolain'ny komity fa ny tsara mariana dia ny fahatsiarovana ny 7 mars 1777 dia atao manerana ny distrika fa ny ofisialy no nozaraina tamintsika teo. Ny filohan'ny ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara dia anatrika ny fahatsiarovana eo amin'ny mozole Avaratra Ambohitsaina sy any Moramanga ary isy ny mpanolontsaina avo izay anotrona ny lanonana any Manakara. Izay ny programa voavolavola hatreto amin'ny fahatsiarovana ny 7 mars 1777. Ny faharoa dia ny fanentanana ny vahoaka malagasy amin'ny fanomezan-danja izany fahatsiarovana izany. Araka ny efa naverina omben'ombeny dia tsy sendrasendra na tonga atsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa nisy ny tolona, nisy ny ezaka nataon'ireo razambe antsika tany aloha tamin'ny ady natao tamin'ireo mpanjanaka tamin'izany fotoana izany ka ny izay sorona nataon'izy ireo izay no omentsika voninahitra amin'izao fahatsiarovana ny 7 mars 1777 izao. Manome voninahitra ny ezaka lehibe sy ny fahafoizan-tena nataon'izy ireo isika rehefa miray fo sy miray saina amin'izany fahatsiarovana izany. Ny tsara mariana moa dia afaka manatrika ireo lanonana ofisialy ireo avokoa ny vahoaka malagasy rehetra fa misy ny toerana izay natokana ho an'ireo olo-manakaja sy ny manam-pahefana izay asaina fa ny vahoaka rehetra izay maniry ny anome voninahitra sy anotrana ny lanonana dia afaka manotrona izany lanonana izany avokoa. Misy ihany koa ny fandaminana amin'ny resaka fifamoivoizana fa mbola ho avy eo ny tompona andraikitra izay izara amintsika ny fandaminana momba izany fifamoivoizana izany dia mamerina ny fanentanana ny besin'ny maro ny vahoaka malagasy tsy vaky volo mba hanome voninahitra ny ireo mpiady tia tanindrazana izay namono ny ainy tamin'ny tolom-panafana 7 mars 1777.